rehemanitra rainay eo misotra zay ankehitriny ny fotoana mianina miafatra ny teny iray aka retompo miteny zay renay renanay iray amin'ny finoana azahoana manokana fa nay masina ny hiasa temponantsirana azahoanay mandray ny penina dia tenena azy tahaka ny fomba rehetra fa vonika ianao iza ny taonatona amin'ny anaran'i Jesosy ay petraka ny penina ampitomana amin'ary mandrakarivalia vasoavana mampiadanana amin'any mankarantsika sy Jesosy Kristy tompo lohan'ny fiainana ity aladiny ity no alady fahavalo manaraka ny trinité ho antsika eto amin'ny fitandremana izany firaisana dia natao anoanana ny asa fitiliana ny filazansika tsarofi tsara fa ireo le komina fito sefy jaty izay mbola tsy misefijekaina miolo hatramin'izao mbola no fiolonana fitaolefapolo no nahavy na makilay anatafika masina ka amorona fielona efa voatsinjara ny fibe zany isika raha amorona efa tena tapaka zany efitra any amin'izany mitipika mitsiny any amin'izany ambovoleambohy antsika manoy efa nisy komina vohomana antsika zao zany ho any an-tanananao miomana nyraitsika andeha tsy atao hoe tsona figa ene atao tsona figa faharoa dia manao namana sy mipaika reka isika ahoana nananganana fiangonana olona izay vo fiangonana sana tafika masina zany zao aloha andao tsika hitoroteny am'dala andao sika hitoroteny am'ireny olona mampirafitelana fo misy mpamiasa tanora fahatelo ary mbola bibebeny mivezivezy any isika zany zao no hitona azy hoe mandana ary makany tamboloboko na dia mora faharaiky amin'ny folo azy zany many antsika andao hoe io matio tompo faharoapolo io nojerentsika mitenity veto pepeprety dia samy manao avokoa manaova marina mijoro amin'ny marina amin'ny hafa amin'ny zanaka ao an-trano amin'izay olona ao an-trano amin'ny variny amin'ny tonga-tena amin'ny karoty fa eto andeha ilay tena ny anamitra mitsinjo kokoa asa fitoliana no mijerentsika mitsinjo kokoa ny AFF ao tsika matetiky fahasivan'ny folo raisina amin'ny fahatempolo toy zany amin'ny matetiky faharoapolo andininy voalohany hatramin'ny fahaenina andreny folo ny tena marina dia zao izay marina ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra milazay ny tenin'Andriamanitra io hoe zao hoe zavatra mitrangy zao zavatra mitrangy misy olona manana tany-boloboka rehefa nanana tany-boloboka izy hoe tao rananareo karanina denari ndao azy zany denari zany mitovy amin'ny euro anankiray ary zany ndakeo io karana ray endy famizany
raha tao ariary zao zany do ty efa taliva agnano zany zao ny karama ilay misy tonga tamin'ny ora fahatelo vo fanomboany zany am'filo zao zany ora fahatelo zany amin'ny jiosy dia manomboka amin'ny namaraina ora voalohany dia firy zany zao zany ora fahatelo fidolana zany am'vary samy sy mevianana lazay anao famenisy eny am'valina amin'ny enina ora voalohany am'sivy zany amin'ny enina ora voalohany am'sivy zany tsy pasitera olo ay amin'ny firy piasa rika mo samy manana nora virana io fa mifenonana aloha zao dia menina sasany na valo na menina koty zany mifanisana ho azy no mikoty azy fanjava-dabefa zao mipaika nora virana zany zao tsika mandana mankaraky tamin'olobo natao avokoa taraky mifanakely ohatriny na karama dia nary ngao azy andao ohatra horaisitsika hoe amin'ny valo ariana ilay ora fahatelo misy rehefa manao akaritra tonga dia minora voalohany izy miditra hoe alaraha ampona piasanareo tia vo mandeha ora voalohany dia efa hoatanymolobo izy dia lasa andao raisitsika hoe amin'ny valo io zany la ora fahatelo dia tsy nandeha akory miasa tena izy miasa tena izy any amin'ny ora fahaenina misy mpiasa anakirairay fa zany hoe afaka adintelo zany am'vany am'sivy any andraka amin'ny filoanya dia misy midika anakiray fa olo any mikarama ndao a miara miasa dia miasa manontany anao a izy amina vita be le midika tamin'ny ora fahatelo sa le midika tamin'ny ora fahaenina mazava ho azy mazava ho azy ilay midika tamin'ny fahatelo efa navita be dia miasa tonga hoe ora faraky amin'ny folo zany hoe afaka adindina olona zay amin'ny ora fahaenina fafity favalo sivy folo araky amin'ny folo afaka adindiny misy anakirairay ty fa hoany anao miasa zay ngao azy tonga ny ora faharoambin'ny folo zay tsy maintsy iravana ny sasany zany ary amin'ilay fitsony miasa izy anavita be mity le tamin'ny fahatelo izay vo le tamin'ny fahaenina zay vo le tamin'ny fahatelo tonga fotoana izarana an'le kalama reto raha le voaina nomena voalohany na azo dia miany dia mena koa le faharoa na azo dia miany le miditra tamin'ny voalohany indrindra mba narantena hoe raha dinary zany zao le mili any ny anay zany mba mety hotely na efatry saingy mitovy any dia milelemeny osany ve dia mba normal zay raha efa tamin'ny enina maraina ny tety tamin'ny valo mantsy zay efa tamin'ny valo ny tety vo niakatry hoaina masoandro efa tety zahay dia mitovy any ny karama tsy normal ny aty patron ty tsy arakarama dia mitovy ve ny karaman'olona miasa adiny ray karaman'olona miasa adiny biby karaman'olona miasa adiny valo mitovy ve fa io fanarana ny amin'ny fanjakany lanitra io dia tena tafika masy nataony alefefo mbola be deabe mivenjivenjy any iverany tamin'olobo ny fanoarana
ka omen'ny mpandinika dia zao ireto mpiantafika no mandeha miaza olona mandeha manaraka olona hoaiza ho ao amin'ny santo ho ao amin'ny santo eo alohatsika manao pratika avy indrindra mijery ny ireto mpiantafika andao no tafika masina be deaibe ny olona mbola tokony ho ampidirina ao an-tanymboalobo iasa ny asan'ilay tompony tanymboalobo misy mandeha misatsika ohatra be deaibe mihitsy ny mpiantafika sa ohatra ny vitsivitsy sa ohatra ny tsisy eo alohatsika mandiny tena zany avako malala tena malahera mitaraina aminao fiangonana fa rehefa atao miantso hoe ndao sika reo tafika masina tsongatsongaina olona vitsika elo mitonga na dia efa manana ndraikitra manokana azy totene katekiste piandre dekone voaingana teo sao dia mimerimerina mihitsy sika tafika hoe na dia le dekone nany amin'ny faraka azy tsy tonga sahirana le olona manao tafika masina hoviry zany tsy voatanteraka olona ho ao amin'ny tanymboalobo hoviry sika voatafiditra olona ho amin'ny tanymboalobo zany rehetrarehetra zany noratsamandaitra hitomana ny olona andehanao miasa n'lay tompony tanymboalobo mandiniky sika tena mandiniky sika fa ôle raha misy vaindoka raha ny fiangonana dia niasa fitirina filazantsara ndao milaza be raha ohatra ny zareo any ananana ka ny volovalinao tsy vi io no vaindoka raha ny fiangonana niasa fitirina dia entiny any an-tanana anao ndao sisy fahametanana ho amin'izany asa fitirina izany mila anao andriamanitra hitaona olona tsarovy lay tenin' jesosy taminao hoe amin'izao sosy zao dia olona ndray no azonao anaraty olona ho an'andriamanitra isika hitaona olona ho ao an-tanymboaloboka isika dia nio tenanao izany ny fahamaritana eo anatranyandriamanitra ataovy lesinao anao mihitsy zany zao rehefa vao misy antso raha vao misy antso eto am-piangonana misy tafika masina amin'izao dia mba meteza ianao mitony fitaovana maorokela tanan'andriamanitra hitomana ny olona any an-tanana ny olona andeha miasa ny tompony ilay tanymboalobo raha tsy diso isaky ny anaty fandraisana sy lakamo manaovana ny tafika masina dia rio any mbola misy fahasideborapolo volana jolay dia orinan'io zany mbola misy tapavolana an'io dia zao ny fotoananao raha vao mandeha tafika masina za mihitsy ny anolo tena hoe ity aho emaoe raha ny zavatra manaraka riavana zay tsy maintsy ho fakafakaitsika eto amin'ilay olona ny asa dia rehetra itsika rehetra zao zao hoe andao lazaina hoe efa tafiditra ao anatin'ilay tanymboalobo dia raha vao tanymboaloboka milazaina mitolatra masina io dia misekarapana zany misety ny fanompony zany misety ny fiangonana zany anao miasa n'andriamanitra misy tanytsika rehetra miefa miasa tamin'ny ora fahatelo zany hoe efa telopolo taona lasa no efa nazara fanompony teto amin'ity fiangonana misy ny tamin'ny ora fahaenina vao enina taona zany zay ohatra na hoe eny tsy manino folo taona zany zay ary misy voatanty manaty aray-tanàna efa tany
zay efa tamin'ora fahatelo no nanao teto ka dia zao satria nareo vao mamy mitonga dia zao mba manao misimisy aloha nareo anao zao mba mitazana fotsiny zay efa tsy mahavita ntsony zay efa aloolona zay efa zokonjokony dia alaiko anahy izy zany maka mitoeran'ilay tompony tamboalovoka izay iry atao sorotsaritsy karakarao ny tamin'ny any zany hoe alaiko anahy izy iray no manino mibaiko nefa raha sorotanasy nijereny jesosy no mibaiko atsika manao nazany lay voatonga tamin'ny ora faraka ambin'ny folo dia vao mamy zany na levo tamin'ny fimanjaki sady nomena tokoa dia tena manao zy azy natao hoe andreo ty ataontsika izao andreo tsy atao am'izao andao atsaraina natao metsy olonefa tamin'ny ora fakely dia iny moa ianao olne tamin'ny ora fakely zalava vao reky mihitsy zany mba miseho minay mahavita zavatra ty nefa voadiny ray herangany na isanao dia zao ohatra hoe vao manarainy nanaovanao dia zao mbona aizany zay nefa telopolo taona ny teto zay nefa tamin'ny ora fahatelo ny teto le fifampitomana ao anatiny ao mijoroa amary ary ety lavana manara misy dikany vaovao le hoe sahility no ny fahamarinana ny dikany iny eto ty lafiny fikirina filazantsara ity dia zao manaova marina amin'ny asan'andriamanitra zay aloha manaova ny marina amin'ny asan'andriamanitra zay marina am'izany dia zao miteny lay tompony tanymboloka no tsy maintsy atao tsy zetinao fa nitiny lay tanina tompony tanymboloka jere tsara rehefa manao zay tiany atao izy tsy mety amin'le mpiasa rehefa manao zay tiany atao lay tompony tanymboloka marisaisy ampiasa moanafo zany tsy zay etetro mpiasa no atao fa zay tiany ny tompony tanymboloka atao rehefa hoe ity ny asa amanaova arak'izay sitapony tanymboloka fa zay ny marina eny anatrehana manaova ny marina amin'ny asan'andriamanitra ataovy mahitsy ataovy amin'ny fo ataovy amin'ny tsy fimonomononana ny manaraka midikana hoe sahivanao marina dikany faharoa dia zao ny marina amin'ny namana eo amin'le sampampiasa zany eo amin'le sampamoton'andriamanitra zany misy mantsy mijery ny hafa za zany zao a miditra tamin'ny ora fahatelo ary iry ranondry miditra tamin'ny faheny ary iry ranondry miditra tamin'ny faraka ambin'ny folo raoray no sady fampijereto fa hitanay zao ahoana mihitsy no nidiviriny hoe za miditra tamin'ny ora fahatelo iry tamin'raika ambin'ny folo dia itovy zany tsy normal zany tsy malaky am'zany dia milerimeny ino ana be dia be ny olona mamerimeny dia manao pratika rehefa tsy be dia be ny olona mamerimeny amin'ny asa famponao am-piangonana amin'ny setriny fampolo amin'ny setriny fitorina no ny atao namana ary eto le namana ndraika misy tena aiaiaiaiai zara fa manao ny lazana zay miasa ao tanymboloka zay fotsy ozy mamay azy fa miasa ataony zara fa manao izy mahita niny ny hafa dia mimenimeny azonalarana dia tsy lavaka fotsiny io a ito nany amin'ny sampany za zao vandana magneny hoe any amin'ny sampany any ka io misy tena tsy mety manao zavatra mihitsy antsona mba hanao raraka antsona hianatra hiraka
fa rehefa hoe andaotsika olo ho any ananina ka hoe sary misoratra anarana efa fantatao io le mampimenao io izy tonga voalohany rehefa le zavatra isy ona tahaka zany numéro 1 fa ankoatran'izay a dia miafinafina tamin'ilay fiangonana nentina itany aloha tao anaitsy tao dia zao zavatra nitranga tsy tonga izy mamerikirana le tany any Andranivy tsy tonga izy mamerikirana fa rehefa tonga le Anaderivo tsy haiko zao le miafefara misy andoanina tsisy rehefa tonga fa dia tsy mety izy raha tsy eo aloha eo mba hitany betsaka hoe io misy zany fa tramanao anatin'le AFF-fangazany fa dia AFF-fanolo raisitsika oatra sorena dahoana ny nanana am'izany monomono atsona fianaratina tsy tombo atsona répétition tsy tombo zany koa dia antsinanao tsy miAFF ihany e fa sakana ray manotombo rehefa sy tonga amin'ny répétition nao nangano janona na anyorina mipetraka lesona azo laikany mahitsy zany tsy haiko moa zao mety amintsika na misy an'izany natsika fa mina mijoro amany izy fa zany no marina amin'ny fampitonana amin'ny hafa na ao anatin'ny fiangonana zany na ao anatin'ny sakana manaova ny marina le hoe sahitoro famparina zany a rehefa adika amin'ny solomaso amin'ny alàna ty perpétuité dia zao manao hoe ny marina amin'ny lafiny tahaka izao enganenga tsisy eto zany enganenga tsisy eto ny farany riavana malama dia ity le mpiasa mimonomorona milaza hoe zay le trotraky asa teto e efa lany ainany zay tsy misosy dia ho ampitovina amirive mila mitandra tsika fa le filazantsara sasany dia adika le fomba afy izy hoe zay efa mipoteny tampianananao e zay efa nanao rehefa nanaova dia mi tampianananao e midika zany dia zao le efa talolo zany alaipanananao hoe zay efa nanao fiangonana zay efa nanao akany zay efa nandoadi zay efa nanao doroteny zay efa nanao an'izao kanefa ho tanteraka amile hoe ny voalohany ny farany izy zany mieritreitra fotsiny hoe efa nanao dia rehefa nanao dia na tsy mifanaraka intsony amin'izay zavatra ho avy fiatreny eo azy rehetrarehetra dia napandraha disevitranao avako raha izay fa be debe tokoa miteny hoe voay zay odro zay mbola anisany kanefa iteny tompony tamboloboko hoe nganyanao miasa efa miasa zay efa mitonteny jereo mikaraka dito fa vita daholo ary zay tsy papaika rehefa nataotao mba naray anjara avokoa kanefa dia ho tompo hoe azafady tsy fantatra koa ianao navitaiza navitaiza dia mezatsika riavana hitondra tena tsara araka an'Andriamanitra amin'izay asa adidy andraikitra napetany tamitsika enane nandrenesanao zany azaonao manao dingana vaovaonao tso amin'ny fanompolo amin'ny tafika masina dinalidy amin'ny fitoran'olona manao na eo livo safana na eo livo fiangonana amin'izay setrarehetra misy anao mihitsy azy ho an'Andriamanitra ny voninahitra amen